Maro ireo miaramila malagasy izay nandray anjara tamin'ny ady lehibe voalohany. Aritra efa taona dia ny taona 2014 hatramin'ny taona 2014 ny fankalazana fahazatoana ny sin'ity ady lehibe voalohany ity. Dia rahantsika ary ny fanety. Mandritra ny efa taona ny 2014 hatramin'ny 2014 no ankalazany fahazatoana ny sin'ny ady lehibe voalohany. Ady lehibe voalohany izay nitranga tao anaty fanjanahantany ary nanampy miaramila frantsay malagasy tao anaty fandraisany anjara. Izahay zany komity fankalazana ny fahazatoana ny ady lehibe voalohany amin'ny ministère fiarovam-pirenena. Nitsangana io komity io ny antony mba hanravina ny asan'ny izy rehetra manana hetaheta hankalaza ny fahazatoana satria misy any fikambanana, misy mbozotra te hanao an'izy io daholo. Dia ny anjaran'ny komity zany mandravonareo ary tsy mahazo manao le olona raha tsy mahazo lalana avy komity. Komity zany manjely hoe azo atao ity na tsy azo atao ity. Santarina fampirantiana izay ho toto-saina ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo ny hetsika ndraiky amin'ny 10 novambra ho avy izao hatramin'ny 15 novambra. Napetraka ihany koa ny komity ho an'ny fankalazana ny fahazatoana ny ady lehibe voalohany eo anivo ministera fiarovam-pirenena entina handrindrana ny hetsika. Ny fankalazana eritreretina maromaro ihany satria ty fankalazana ty manomboko ny 2014 ty mifara amin'ny 2018. Dia anisan'izay zavatra atao amin'izay misy fanamariana amin'ny herintaona 7 oktobra. Ny antony izy 7 oktobra 1915 ny ambatomba voalohany entana Tamatave. Izay fihetsika zay any Tamatave nitretanay azy misy plakety tentinay apetraka ao amin'ny porte Tamatave. Efa manomana an'izay ny komity amin'izao fotoana izao. Raha nisan'ny teratany malagasy nandray anjara tamin'ny ady ohatra dia mifanipaka amin'ny ambaran'ny frantsay izay milaza fa 7,995 no nandray anjara raha toka 3 alina no voalazan'ny archive national. Anisan'ny ezaka tanterahan'ny ministera fiarovam-pirenena ny fanangonana ny tahirikevitra momba ny ady lehibe voalohany izay tsy ampy ny eo ampelantanan'i Madagasikara.